tsy azo tononona tsy azo tononona satria izy io force cosmique dia tsy force cosmique zany zany hoe manerana ny zavatra rehetra hitantsika maso izy no hery mampihetsika an'ireo rehetrarehetra eo zany hoe mitazona ny tany eo masoandro mitazona an'ireo univers rehetrarehetra ireo zay le force an'le tétragramme dia tsy hitanazy hoe tsy azo tononona izy le définition an'iny tsisy le définition zany définition cosmique raha fiteny azy ohatra ihany koa ny rouleau de Torah zay manomboka any amin'ny Bereshit ka mifarany amin'ny alcool Israël zany hoe any amin'ny Genesis ka mifarany amin'ny Deutéronomie amin'ny rouleau de Torah tsisy point tsisy virgule ny soratra ao anatin'ny Torah io no atao hoe iodhevavia io no atao hoe tétragramme dia ataontsika ahoana ny anonona an'iny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany raha zay ny définition ny tétragramme satria izy no nanamboarana zao tontolo zao amin'ny hébreu zany raha tsisy ny Torah dia tsisy zao tontolo zao zany hoe raha tsisy iodhevavia dia tsisy zao tontolo zao dia inona zany le Elohim ny Elohim zany iny satria ny vatany sika iny le namorona atsika ho tonga nofo zany hoe ao amin'ny hery le afahana manao matérialisation zay force de matérialisation zay nefa na ny hery ahafahany namorona zao tontolo zao dia tsy maintsy mila izy an'ireo astre fito ireo zany hoe le lune lundi mardi sy ny resantsika teo dia mila an'le 12 constellation na le vitana 12 satria matière tsika olombelona dia tsika olombelona zany raha matière raha nofo dia tsy maintsy tratran'le ataontsika hoe influence planétaire zafady amin'ny teny français fa zay maingana azy influence planétaire zay hitantsika ao amin'ny Job 38 31 33 zay adinina amintsika mihitsy hoe mba hainareo ve ny mamahany fatorany kiotokely miady laona zany haitsika rehetrarehetra fa constellation petit ours et grand ours zany hoe tena miasa ao anatiny nanamboarana ny nofon'olombelona ny force planétaire itsika rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ao ambaniny force planétaire zay tsy miva io satria io no miteraka ny vintany eo amintsika raha tsy amin'ny astrologie hitantsika nefa fa ny nofo tsy maleo mifanahy karaha ny astrologie mahafaka ny nofo ny fanahy kosa mahafaka ny olana rehetra satria ny nofo tsy maleo mifanahy asa rahazoazonao amin'izay dia hitantsika amin'izay fa tsy mila astrologie ny ara-panahy satria ny nofo tsy maleo mifanahy raha hijanonao amin'ny ara-nofotsika dia ilaina ny astrologie fa raha hiakatra amin'ny ara-panahytsika tsy ilaina ny astrologie dia inona indray no mahatonga an'le hoe Adonai, Elohim, Elkana, Elgibor, Elshadai hoe anarana ny antsoin'ireo juif ireo anazy daholo io nefa ny anankiray tsy navelan'ny tononona mihitsy nefa tena misy any ane zany le anankiray tsara fipetraka zay fanontanianao zay ny anarana amin'ny hébreu dia folo ny tena izy ny ao anaty baiboly akoatran'izay folo zay dia mbola misy sokajiny hafa misy ny 40 misy ny 3 misy ny 2 dia misy ny 2 samy anarana fa any amin'ny toerana misy azy avy no ampiasainy zay rehetrarehetra zay fa le anarana ny teneninao ao amin'le monde de création na le tontolo famoronana ao zay ny miasa zany hoe misy niveau tsy haiko moa fiteny misy niveau zay ngamba matsotra ambaratongana misy ambaratonga ny ilanan'ireo anarana zay ny teneninao teo raha hiantso tika n'ilay tétragramme ao amin'ny niveau bina fiteny azy ina moa ny atao hoe bina raha tsorona ny niveau bina dia ao amin'ny intelligence na ao amin'ny fahaizantsika olombelona ao no mipetraka le iodhevavia zany hoe ny intelligence universelle na ny intelligence cosmique na ny faranitasainantsika olombelona dia force n'le iodhevavia no miasa ao anatin'izay dia raha hiteny ray ianao hoe Elohim izy Elohim manomboka miasa Elohim dia ato amin'ny atao hoe gvora ao amin'ny force satria force de matérialisation force namoronana ny hery hita maso sy ny azo tsapaitanana io zany le force physique hitantsika azo calculer na azo lalaovany saina zay mahasamy hafa n'ilay Adonai sy le Elohim raha ohatra tsorintsika ihany koa zany Elohim dia herin'ny Adonai makavatana herin'le tétragramme makavatana zany hoe le Elohim zany no tena azo atao hoe grady ambonimbony kokoa par rapport amin'ireo hoe Adonai, Elkana, Elgibor, Elshadai ireo raha mipetraka ny reo rafitra ireo le atao hoe 7 jours de création na ny andro fito famoronana dia ny ainga avy eo amin'ny Elohim dia midina any amin'ny El dia midina any amin'ny Adonai Elohim dia midina any amin'ny Adonai Tsevaot zany hoe Adonai Tsevaot moa fiteny azy ao anaty baiboly dia midina any anatin'ny Elohim Tsevaot dia midina any amin'ny El Shaddai dia midina any amin'ny Adonai farany aiza ho aiza no ny israelianina nareo jiosy nareo hébreu izy ihany moa zay rehefa tena hivavaka izy zany dia aiza ny tena andrefesany an'izay ao amin'ny bina izy mipetraka inona le bina le bina zany ao anatin'ilay sefiroty
izay sarotsarotra manazava azy eto zany raha tsy tena manaraka le koro fa ny bina dia ao amin'ny tontolo nisy an'ny noa zany rehefa tonga safidrano dia nyvonoana daholo ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany afa-tsy ny zava-mananaina ao anaty rano sy ry noa valy mianaka dia misy dikany zany ny ao anaty rano sy noa zany ny ao anaty rano tsy maty satria tonga dranony ao ohatran'izay efa inona ny adiny dikan'izay ny rano ny voateny any amin'ny baiboly tany amin'ny voalohany fa misy ny rano ambony misy ny rano ambany ary ny rano any hébreu dia mahim mafiteny azy zany hoe même de iode de m rehefa raisina ny valeur numérique an'io satria isika hoe sady numérique no alphabet même 40 indroa 80 de plus 10 90 inona ny dikany 90 ny dikany 90 any hébreu dia tsade zany hoe misy lettre anankiray mireprésente zay 90 zay antsoina hoe tsade avy amin'ny tsade no mamely atao hoe tsadika ny olo marina ny fahamarinana ny rano zany no misy ny fahamarinana ary ny rano égal Torah raha ohatra ka raisitsika pary analogie ao anatin'ny dikatra ka ny rano no afaka mampiakatra atsika avy ety ambany miakatra makety ambony mihoatra n'le abakabaka zay ny mamahim azy zay mahatonga ny hoe ny rano dia tsy nikitiana ny tao anatiny satria efa manana niveau spirituel ambony sy ambany zany hoe afaka mampita an'ilay anarana iodhevavy zao tontolo zao zany dia mirafitra ao anatin'ilay iodhevavy ka ny tontolo misy an'le pahary any amin'ny iode ny tontolo misy an'ilay satria misy amparatonga ny midiny ety an-tany ohatra ny masoandro zany tsy zakatsika ny hafana amin'ny masoandro 45 degré ety ambonin'ny tany vao zakatsika amin'ny masoandro fa tsy haiko hoe plus de 1000 degré iny masoandro iny dia tsy maintsy misy ambaratonga zany ifiltrena ny masoandro iny hitatavanana n'le hazavana iny mba ho zakatsika eto ambonin'ny tany zay tontolo zay no atao hoe lanitra ny lanitra zany zay misy efatra dia any amin'ny atao hoe monde atsiloty any monde le iode amin'le tétragramme le teny voalohany dia avy eo miditra amin'ny atao hoe monde de bria bereshit bara bria io ny tontolo ny bria zany eo amin'le faharoa no manomboka dia ny tontolo fahatelo ao amin'ny atao hoe etsira misy ao ny etserra misy ao ny etsertovy ao no misy an'le tontolony tsara sy ny ratsy le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia midina ambany any dia ao amin'le atao hoe tontolony asia monde des actions zany hoe efa itsika ety ambony tany manao action eo zany ny anjarantsika olombelona action mamita an'ilay tsy vitan'le pahary tany ambony tsy hoe tsy vita fa anjarana velanao atsika mihitsy le aty amin'le tontolo ny asia no mamita azy ka ohatran'izay fidiran'le tontolo zay dia afaka miditra tsika zany amin'izay hoe valy tenin'le olona voalohany inona ary ny tontolo natomboka voalohany ny tontolo natomboka voalohany dia ny tontolony malara fiteny azy any hébreu na reo malakim reo karazana anjely misy ny kérovim misy ny archange misy ny ange misy karazany folo ny anjery misy ny séfarima misy be deaibe zany ny ary hoe miketraka amin'le tontolo hafa mihitsy zany misy amin'zareo refa tsy nefa zareo misy miaraka amintsika ka misy aty amin'ny monde de asia misy fa samy hafa ny niveauany raha ambony izy zany kérobim dia midina izy archange dia midina izy ange dia amin'ny ange ao mbola misy fizarano maromaro amin'le ny définition des anges zany na ny définition ny atao hoe anjely raha ny tena marina raha maka masoandro tsika dia ny masoandro ny atao hoe iodhevavike par analogie zany dia ny hazavana avoaka amin'ny masoandro iny no atao hoe anjely manomboka eo zany ny anjely kérobim sy ny archange dia midina ihany tsika iny hazavana iny indray no miova parole satria teny folo no nanamboarana n'izao tontolo zao dia ao amin'le parole ao mbola misy anjely ihany zany fa efa midina ny vao ambany dia ny afarany ety ambany ny teny ny soratra na ny Torah iny zany ny Torah zany raha izay no jerevantsika dia anjely zany ny Torah tsy hoe anjely fa le émanation na dindon'ilay iodhevavy masoandro mipetraka ety ambonin'ny tany zay ny dikan'le Torah ka ny ampidinana ny Torah ety ambony tany zany afahantsika miverina amin'le source satria itsika rehetrarehetra zao dia niainga avy any amin'ilay fiainana tsy hita maso niainga avy any amin'ilay tsy indéterminé indéfini ary raha sotra fa tsy tadiditra ty fanontaniana ty peto hoe ozy ianao hoe tany ambony tany tany an-danitra ny Torah nampidinina efa nidina zany ny Torah vao nanoty Adamaseva nanota aloha Adamaseva vao nampidinina ny Torah fa ny Torah ny Adamaseva izay indray no atao hoe Torah du ciel amin'ny fiteny azy raha ny hébreu zany hoe Torah tsamaim
hafa mihitsy zany nitorahandrareo nitorahandrareo vitsy ny mena azy fa tsy be deaibe zany hoe ny famorana dia ny akoatran'ny famorana ny fanambadiana ny akoatran'ny fanambadiana toradesel ny pesa zany hoe fa nanao paka ry zareo na mbola tsisy ary nitorata tiariny na mbola tsisyrako moa i adama zany raha filazanao azy tsy maintsy mifory adama seva satria zay ny tora zany tsy maintsy ao anatin'le famorana ny atao hoe niveau raha vao manana niveau spirituel ny olona dia tsy maintsy mifory aloha ny vatany afaka miakatra amin'le niveau spirituel zany hoe fora naturel zany adama fora naturel izy nilatsaka ty tena efa voafora efa voafory izy ay ary maninona ndraiky etoelo ty ndray fanontaniana vady amiko maninona le hoe andaotsika morona olona ohatratsika dia atao mitovy amin'ny endritsika maninona raha ohatra ka zavatra hafa natao mitovy tamin'ny endrik'andriamanitra fa naninona le olombelona no natao nampitoviana tamin'ny endrik'andriamanitra zay phrase zay raha ny hébreu dia hoe betselem elohim inona ndikany hoe tsel dingona aloka zany hoe tsy endrika le izy zany tsy endrika fizika le izy fa hitovy amin'le elohim izy moa le elohim ary iny natao elohim ny elohim no manana force afaka migérer an'ireo planète ireo sy ny 12 constellation manana force izy zany azo ampiasaina amin'ny matériel matoa izy lalao an'ireo constellation sy ny an'ireo ary itsika olombelona namboarina avy amin'ny vovoka ina moa ny vovoka nanamboarina antsika vovoka amin'ny planète terre zany hoe ananany elohim force zany ny olona satria namboarina avy amin'ny vovoka ny planète terre dia rehefa namboarina vovoka ny planète terre tsika ny vintana zay azotsika eo zany lasa vintana azotsika avy amin'ny ny andro naterahantsika satria ny andro naterahantsika misy vitana araka le nitenentsika teo dia io zany hoe fa maninontsika no namboarina hitovy tahaka amin'ny elohim le endrikitsika ino zay endrikitsika zay ino zay dindony zay satria betselem elohim bara otam araky ny dindony elohim no nanamboarana azy zay dikan'izay phrase zay any hébreu ka le dindona ntenenantsika dia lasy vavy izy nanamboarana azy ny lasy vavy eo zany dia diso ny dika teny tena diso dia eo mahasarotra n'le fahazahoana zay fanazavan'izay raha aty amin'ny tontolo dika teny satria ny lasy vavy any hébreu dia ish ve isha ary le lasy vavy tiana tenenina hoe lasy vavy nanamboarana azy kosa eo amin'le elohim nanamboatra ny olombelona zakar ve nekeva ny zakar dia mémoire ny dikany nekeva dia trony ve any trony dikany lavaka ny dikany ka raha ohatra izy hoe lasy vavy ny nanamboarako azy lavaka sy mémoire nanamboarako zany hoe raha tambatra ny lavaka sy mémoire dia mameny trou de mémoire zay ny nanamboarana ny olombelona inona ny atao hoe trou de mémoire satria tsika olombelona tany amin'ny tontolo ny ara-panahy dia manana le ataontsika hoe connaissance cosmique na mahay ny zavatra rehetrarehetra tsisy miafina amintsika satria tsy limité ny nofo ny fahaizantsika rehefa amin'ny tontolo ara-panahy fa rehefa miditra ao anaty kibo kosa tsika dia voafehan'ilay éducation voafehan'le nofo dia lasa takony le fahaizantsika dia lasa misy trou de mémoire ka rehefa teraka tsika zany teraka ao anatin'ny trou de mémoire ina moa dikany hoe trou de mémoire nisy zavatra fantatrao fa adininao ka rehefa rapelena aminao iny dia tsaronao zay moa tonga atsika ohatra ny te hivavaka ohatra ny te hiverina amin'le pahary ohatra ny matsiaro ny adosintsika tany aloha tany noho ile trou de mémoire zakary venekeva fa tsy lasy vavy ary rehefa miverina zany petoela ka tena hoe matsiaro an'le hoe mpamorona mihitsy zany inona indray ny sandana valeur mety ho azon'le olombelona ny sandana valeur te azon'ny olombelona dia miakatra niveau spirituel ny atao hoe niveau spirituel dia reto sephirote zay andresantsika eto reto hoe ny sephirote mantsy raha ohatra ka adika tsotra raha miteny hébreu zany dia keter hokma bina gvora yesed tiferet netsa hod yesod malkot hitatsika ao mivavaka teny hébreu amin'ny raina izy any an-danitra io zavatra nresahako teo eo ka ireo ndray raha adikatsika amin'ny teny gasy dia toetra izy ireo zay zany tokony atao ny atao hoe hokma fahendrena ny atao hoe bina faranita-tsaina ny atao hoe esed famindrapo ny atao hoe gvora force anjely gabriel gvorael force ny elohim zay ny dikany anjely gabriel tiferet ny tiferet dia représenté any akova na i jacob dia ny tiferet indray zany famirapiratana ny beauté ny tsara indrindra ety an-tany dia netsa noentin'ny mose zany hoe ny hery neta mose nandresy tety an-tany dia ao amin'le netsa no mipetraka ny ode ao ny fitsarany ny esode ao ny force du sexe malikoty io no anjakana fanjakana ety an-tany midikany malikoty io le omena satroboninahitra le satroboninahitra ketera fa malikoty le olona eto ambony tany zay le mariage final hoe rehefa ho tonga eny amin'ny raha oalanitra izy dia ho atsangana daholo ny olona rehetra ho vadiny ny olona rehetra nefa misy lasy vavy fa ho vadiny dikan'izay ny fanahy
de lehilahy fa ny vatana rehetra zay manana corps physique rehetrarehetra de vehivavy de lasa hitambatra ireo zay nidikan'le vavaka nampianarany zanaka tetỳ ambonin'ny tany hoe raha inay zay any an-danitra ho amasinina ne ny anaranao ary ny etỳ tany tahaka ny any an-danitra raha vao tsy mitovy zany reo équivalent reo etỳ tany tahaka ny any an-danitra de mbola tsy ho tonga ny andro farany tsy hisy ny délivrance finale. Fa ahoana ny ampitoviny etỳ tany ny any an-danitra Petera? Ny ampitoviny zay mihitsy ny conception namoronana an'izao tontolo zao zay ny antony namoronana antsika olombelona. Amin'ny fin du monde zany lanitra mihitsy ny totony eto tany. Tsy zay le izy fa tsisy hiafina amintsika ny tontolon'ny fanahy zay ny dikan'le hoe mialaly-tsaina zany ny olona mialaly-tsaina ny olona hosokafana amintsika esorina amintsika ny voalina zao tontolo zao mantsy olam ny dikany any hébreu ny dikan'izany olam zany elem fanoratra azy mitovy fa ny famaky azy samy hafa raha ataonao elem izy a voaly ny dikany raha ataonao olam izy a zao tontolo zao ny dikany satria mitovy ireo ny voalentsika fa manino ntsika ny voalenana ny takonana satria taminamorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra de nisy mazava de nisy maizina ary Andriamanitra nanasaraka azy ahitsika rehetrarehetra angamba zay fa rehefa nomena anarana eto point essentiel rehefa nomena anarana lay mazava natao hoe andro de le maizina natao hoe alina de tsy Andriamanitra tsony nanasaraka azy fa lasa masoandro indray nanasaraka ny andro sy ny alina fa Andriamanitra nanasaraka ny mazava sy ny maizina raha ohatra ka raisitsika ny analogie zany masoandro egalina Andriamanitra rehefa ato amin'ny tontolon'ny anarana ny voilena zany hoe ny anarana zay hoentitsika zany monde des noms de voile anakonana zao tontolo zao fa manina ntakonana zao tontolo zao satria tsy zakatsika le masoandro raha ohatra ka iny no entitsika iaina ety ambony tany fa tsy maintsy ahena le heriny de ny anarana zany no manena ny heriny ka metakontsika aty amin'ny tontolo faefatra zay misy atsika aty amin'ny monde ny Asia dikan'izay mitototry ny anarana de tsika rehetra zao mahafantatra fa na ny anarana ary de tsy hita fotony izy ny tena marina eto Madagascar tsika Andriamanitra any France tsika Dieu any Angleterre tsika God any Israel tsika Elohim izy ary ny tena anarana marina nefa arabitsika Allah ary amin'ny arabo nefa mazava be fa ny anarana no mahavonjy satria takon'le voile tsika amin'izao fotoana zao fa rehefa miala le voile de ho anarana tokana ny etsotsika azy aiza zao zay voile miala zay raha nifandinianao hatramin'izao le voile miala aiza izy amin'izao tsika zao amin'izao tsika zao zany aiza misy fitenenana an'izay zany any amin'ny Torah oral hoe tsy ho tonga mihitsy ny farany raha tsy tonga eo amin'ny faratapony ota ny olombelona ka raha itsika rehetra zao mahatsiaro n'izao zava-misy eran'izao tontolo zao fa efa